manolotra ny arahaba ho antsika rehetrarehetra izay any tokantrano any amin'izao takariva izao tompolasy tompo vavy fandarana manokana izy ity fandarana manokana izay araky ny fa ahitantsika azy izao dia pastera Mayol no vahinay ao anatin'izao fandarana manokana izao mandalo ito fianaratsoa pastera Mayol tamin'ity taona 2024 ity dia izao nga manifahatongavanao tetsy zany dia miarabanao pastera inona ny voandalana hoentinao eto fianaratsoa inona ny zavatra ho ataonao eto fianaratsoa zany amin'izao fandalovana eto zao voalohany aloha zany dia faly miarabantsika totokantrano ato amin'izao andro efa alinalina zao manaraka ny fandarana zany dia miarabany tantine tonton eo ambony fandrina eto manaraka ny fandarana atao amin'ny télévision viva anareo zay tratrany ampisakafoanana dia mirary nareo mba azo tomana zany ampisakafoanana eo mandalo eto fianaratsoa tokoa moa gazety adrisy mandalo eto tokoa moa zany ny tena ny antony moa zany voalohany dia eo ny ambola mapastera satria za ty manko mbola pastera na dia hoe candidat filoham-pirenena ary zany dia tamin'ity taona 2024 ity mbola tsy namangy ny fiangonana taty dia mamangy ny fiangonana tia fianarana zany fa eo koa misy dieze manokana andehanako ihany koa mba angataka ny tsodrano amin'ireo ray aman-dreny be tao tanàna zany amin'ny mahazanaky ny fianaratsoa ny tena amin'izao adidy lehibe horaisina ny firenena irotsaka filoham-pirenena zao ka na dia atao hoe mpitondra fivavahana ary ny tena pasteur dia mbola eo ihany zay hoe ray aman-dreny izay ny baiboly dia mamaritra an'izay koa hoe manajana ianao sy ny reninao dia fifanajana fanajana ireo ray aman-dreny zany dia ararotina zay hoe famanginan'ny fiangonana sy fiarabahana ny fiangonana ety an-toerana zay ny mba ndray tsodrano amin'ireo ray aman-dreny sady eo koa moa zany maro ny olona zanaky ny fianarana zany ny mba tay resaka sy dia anadiady mikasika n'ity filotsahako fidina ity zany dia tonga eto zany dia mety isy fitaom-pivavahana ho atao amin'ny lahady zany amin'ny lahady après midi fa amin'izao tsika miresaka zao moa zany mbola tsy azo le toerana fa mety mbola anaovana filazana amin'ny radio sy amin'ny télé ety ihany hoe fitaom-pivavahana io zany dia iraisam-ponoana ho an'ny kristianina rehetra sy ny mpitondra fivavahana rehetra ary ny malagasy rehetra mba hifampitsodrano koa zany amin'ny hoe pasteur mpanompon'Andriamanitra no mirotsaka ho fidina dia efa mba nifanaiky sy ny fampiresaka ihany hoe andao dia mba hifanometanana mba hifampitsodrano zany satria zava-dehibe ny hoe ny tsodrano avy amin'ireo ray aman-dreny aranofo zany fa eo koa ny fiangonana koa zany satria za tsy hoe mpanao politika ny rotsaka ho fidina fa pasteur zay dia amin'izay mampanopin'Andriamanitra anao zay zany dia mba nangataka koa reo pasteur mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra mba hoe hitondra mbavaka ny amin'ny hoe mba ho mpanompon'Andriamanitra koa raha sitrapony mba hitondra firenena sy fanjakana zany fa tsy dia ho mpanao politika ihany zany fa nopera nga tsy mankasitraka hoe pastera ihany no ka ny mopera tsy misy milatsaka ho fidina ka le hoe an'le tsodrano ka izy ela zany hoe mitondra fivavahana sy ny kristianina rehetra no asaina zany mba hanatanteraka anazy io dia mena zay fanasana zay aby zany na ny mopera na ny pasteur zay mpitondra fivavahana zany pastera moa zany amin'izao fotoan'izao efa hoe karazana hoe double option anao zany eo le hoe resaka fivavahana eo le resaka hoe fidiranao anatina resaka politika ary dia hiresaka an'izay tontolo politika ny toetra raha-pirenena zay satria tsy maintsy izay ihany koa ny iainanao rehefa ho avy ny fotoana tokony hidirana amin'izay fa amin'izay resaka atao hoe resaka politika izay ianao hoe isan'ny anatrika ilay atao hoe fiaonam-be zay karakarain'ny 4F manomboka raha-pitso eto fianaratsoa sa tsy voasa pastera na le fanasan'ny 4F io moa zany mifandarantsika ty moa zany zao mandeha andro alarobia zany zao andehanan'izao dia tamin'ny fiatomboana zany tamin'ny talata iny
de efa nanatrika atao azy zany satria nahazo fanasana manokana koa anatin'izy io de ny fanindry am'le diakoty mihitsy zany le fanasana de ny fiatomboana zany nanatrika atao fa ny larobiariva koa ny famaranana folakandro zany de mbola nanatrika niaraka tam'izaro tokoa zany. Pastera be da be ny atao hoe zavatra malaza sy mafana eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao voaingana teo zany ny fandaniny ilay resaka lalam-pifidianana teny anivony Antenimera Rotota ary tsy vitany hoe lany fa nisy resaka betsaka ihany koa mandeha tao anatin'izany dia ny resaka hoe kolikoly zany a nandanina an'izay resaka volavolan-dalàna zay. Pastera ohatrany tsy de nainona feo sa tao anatin'ireny hoe fakatoavana ny fahalaliana io lalam-pifidianana io ve ny pastera matoa tsy miteny tsy mba nyresaka ny hoe ny momba fahitany pastera n'izay lalam-pifidianana zay. Resaka ihany a fa mety teto amin'ny télévision vivany mety mbola sahirana de tsy nisy fanasana na fanambarana hoe ahoana ny hevitry pastera moa eo fa nisy fanao gazety nanatona ihany zany resahana an'io ny resaka kolokolo zany no tiako resahana voalohany zany io le resaka kolokolo io zany aloha zay mitranga ao amin'io solombavambahoaka io de io zany de sady atao hoe tongo vakivaky sady marary no mahamenatra zany satria le izy tena tsy zavatra azo mafenina tsony fa de vaky tao mihitsy le izy rehefa mifamaly tao le solombavambahoaka de samy milaza koa hoe nareo koa nge tamin'ny teo aloha mba nanao koa ka rehefa ny anareo zany de tsy maninona fa rehefa zay no manao de maninona de ao koa ny sasany manao hoe zay tsy handray de ny sasany manao hoe volam-bahoaka ihany io kina moa ny olana amin'io fa aleo raisin'ny solombavambahoaka ny volam-bahoaka misy resaka an'izany anjoro ny mandeha tsy sasany koa manao zavatra efa tsy hipetrahana ela tsony ane ty toerana tiako tsy lafa mba mihinana kely koa zalany zalaly mizara ane mba fa nahazo koa moa to izy mizara zany tsara fanary zala mizara zany fa de mba ny solombavambahoaka no mahazo fa tsy maninana na mba tsy mahazo tsony ny vahoaka fa mba fa mahazo ny solony zany de zay ka za zany fatako anazy io za tsy de manome tsiny ny solombavambahoaka zay ataotsika hoe mandray vola sy ny sisa raha mbola zao rafitra misy amitsika zao no hitondrana firenena fa io nazary filoham-pirenena ka mbola io rafitra io ihany iainatsika zao no rafitra mipetraka eo za lazako aminao tsy iova io resaka kolokolo fa le rafitra misy eto amitsika mihitsy miteraka kolokolo ohatra ataoko hoe ohatra faran'izay tsotra zao ho an'ny mpianatra sy ny tanora tam'izay nianatra tany amin'ny université de zay afaka baka rehetrarehetra de afaka miditra zao izy atao concours de miteraka kolokolo automatique le izy miteraka kolokolo automatique mihitsy le izy satria raha vao concours zany a de tsisy concours mandehandeha ho azy zany na mahay ianao na tsy mahay de zay le rafitra misy de rafitra ny solombavambahoaka misy atsika aty mbola tany amin'ny fitondrana teteza mita nefa ny teniny hoe tsy mety raha solombavambahoaka no alefa aloha amin'ny fifidianana zay vao mandeha ny filoham-pirenena na hoe ampiarahana solombavambahoaka sy ny filoham-pirenena tsy mety io fa zay filoham-pirenena lany eo ka tsy manana maronisa amin'ny solombavambahoaka io dia tsy maintsy hividy député izy ampandaniny lalàna na hividy député izy tsy ampandaniny lalàna raha ohatra misy lalàna décience ao zany nampesement de tsy maintsy hividy député le filoham-pirenena mba tsy andanina ny lalàna iny fa raha misy lalàna tiano lanina koa zany de tsy maintsy anome vola koa izy zany de le rafitra mihitsy zany miteraka kolikoly automatique de inona tokoa moa zany niteny ianao tam'izany ary zaza tena tamin'ny télévision viva mihitsy nahazo fandarana adany ray tam'izay tao Antananarivo nanazavako n'le izy hoe raha vo solombavambahoaka no alefa aloha nampiarahana amin'ny filoham-pirenena de sahirana zay président io
Zava-misy moa tam'ireny zany fitondranteteza mita zany zay taoko hoe tsy fanomezantsiny zany fa lozika na mpanao politika ny manao kajokajy daholo hoe satria tsika tsy afaka ilatsaka ihany na mahazo milatsaka ny filohandrajoelona zany de zao alefa aloha le solombavambahoaka ka raha tsika ny lany atsika zao ny fitondrana mahazo maro anitsy atsika de mandeha le raharaha-pirenena fa raha sanatria tsy tsika ny tafiditra eo fa olona hafa ka tsy manana maro anisy dia tsy maro toerana le fanjakana ao lany eo satria tsy manana maro anisy izy amin'ny solombavambahoaka de natao tokoa moa le fifidianana nampiarahana solombavambahoaka sy ny filoham-pirenena de ny zavatra nitranka lany ihany ny kandida natolotry ny mapara ny filoham-pirenasa am'izao fotoana zao fa nitranga-javatra politika atao anatiny tao voatery ny mpitondra filohera-jona romampianina no nitsindry avy any amin'ny firenena vahiny tsy maintsy nandaka nanala ny ekipa ny TGV sy mapara izay nanoana anazy takanay nanoana anazy koa moa zany fa zany hoe zay tsy tafiditra ato anatin'ny fitondrana moa de tsy voana tao zany satria efa tsy tafiditra de voatery tsy maintsy nanilika ireo ekipa reo rehefa voailika nefa ireo ekipa reo de ireo nefa nisy nanana député maro nisa ihany koa ny mapara zay tokony ho député ny filohera-jona romampianina fa rehefa voailika izy ireo de lasa tsy nanana solombavambahoaka tsony zany ny fitondrana ASVM fa tsy maintsy nandenaka any amin'ny indépendant sy zay azo ny fampirarana hiaraka amin'ny ASVM de dikan'izay tsy azo maro anisa mihitsy izy zany raha tsy mifampiraraha am'ireo député maro de lasa miteraka kolokolo azy le rafitra misy natongavana am'le toerana zany de io zany la raha mbola io ihany ny zavatra mipetraka eo de tsy iova mihitsy io tsy iova mihitsy io satria io rafitra io misy atsika ty solombavambahoaka hoe manana maro anisa ao amin'ny solombavambahoaka ty ny fitondram-panjakana vo afaka ampandany lalàna zay vao ampandehan'le firenena io mihitsy zany miteraka kolokolo jereva tsara ohatra meko ohatra fotsiny zao tamin'ny andron'ny professeur Zafy Albert na voany ampiasimana azy professeur Zafy Albert mbola ao anatin'ny tanjakany hoe mbola mamimbahoaka nefany tsy mbadika tapoka le politika de misy am'izay ny ampiasimany professeur Zafy Albert de za tena nisy olona akaiky ny filoha Zafy Albert mihitsy tam'izany nyresaka tampoko nanao hoe i professeur Zafy Albert ane ozy izy raha nanao kolikoly mividy député telo fotsiny de tsy voaniny ampiasimany raha nividy anaky telo fotsiny izy de tsy voaniny ampiasimany fa izy izy mbola natena nyheriny sy nitanjana sy ny vahoaka satria voavina ny disoko ny raha mandrika atao de izy koa mbola olona landany andratsiraka izy ve de hiala amin'ny toerana fa izy izy tsy nanaiky hoe ny député mbola ana ny vahoaka mbola ao an-damotsy koa za tsy manao kolokolo za tsy mividy député zany de ny ankilan'le mpanao politika nitady seza sy toerana mazava ho azy mividy député telo fotsiny rahalahy no avoany ampiasimany za de voany ampiasimany izy fa raha ino ozy izy nividy député telo fotsiny professeur za de tsy voany ampiasimany ary vato telo ny elanelana voany ampiasimany zavy tokoa rehefa avy vato telo de zay ozy izy navoana azy ka za zany mahita an'izay zavatra zay hoe raha nisy kolokolo tamin'iny fifidianana lalam-pifidianana iny de tsy mahagaga zany fa le rafitra mihitsy no miteraka kolokolo le rafitra misy eto amitsika dikany zany raha tsy ho rafitra hatrany fotony mihitsy novana tsy andeha mihitsy io fa de na za filoham-pirenena izy filoham-pirenena ka mbola io ihany eo de zay de za mahita zany hoe raha ohatra ka azo atao ihany alohan'ny anaovana fifidianana filoham-pirenena zany tokony io rafitra io aloha no amboarina io rafitra mifehtsika io de na io lalam-pifidianana zay efa miteraka krizy io de fafanany daholo indray aloha mety aminao zany io lalàna natao satsy ka zany teneniko zany hoe ajanona mihitsy aloha ilalàna vo nylaliana io satria io zao niteraka krizy eto amitsika ary raha mijery mahaolona tsotra fotsiny ianao zany fa tsy mahiraka Andriamanitra na irotsaka de io lalàna io bedabe ny zavatra tsy mety amin'io bedabe mihitsy ny zavatra tsy mety amin'io ary mety teraka korotana mety teraka fangalaram-bata
ka raha ohatra hoe zaho ilatsaka filoam-pirenena ka tsy maintsy io lalàna io ny eo de za tsy miakina amin'io no mety alany anazy sy ny tsy alany anahy fa raha io nefa nitondrana ny fifidianana tsy zavatra ilamina zany eto tsy mahakasika ny paster maiola mihitsy zany ny lalam-pifidianana raha ohatra milafi ny ara-panahy zany a hoe zany irak'andriamanitra no irotsahako fidiana de tsy matahotra an'iny a fa raha maolona sy olotsotranao fotsiny zany a ka manao mandinika ianao de be da be ny zavatra tena tsy mety amin'ny lalam-pifidianana io ary mety hitondra korotana mihitsy mety fa raha hoe efa lany moa izy io to amin'ny assemblée CMCNA ka andeha ny fifidianana tsy maintsy io de tsy maintsy miatrika io zany matrenao fifidianana fa hoan'ny paster zany io mety tsy anakana ny firotsahan'ny paster tsy za tsy voazakany io lalam-pifidianana io satria zany hoe mbola tsy nigatra za koa mbola tsy nanorana repirenena tsokotsoko za mbola tsy nanodikodina volam-panjakana za tsy mbola nanao trafikana volamena na vatosoa na tsy haiko zay trafika rehetrarehetra any za olona paster ny aso dikan'izay amin'ny mapaster anahy tsy masakana ana le lalam-pifidianana irotsaka zany de dikan'izay raha firotsana zany za tsy voasakana io fa le paipaika madinidinika ao anatiny ao zay atao hoe mety anakanana an'le candidat de za mety andreny tsy mety zany tokony avela alalaka daholo le candidat ary avela atao zay mba anamora fenony tsirary avy ny fepetra ahafahany mirotsaka ho fidiny na matanjaka izy na tsy matanjaka de aloha ny vahoaka no isafidy fa za manokana raha ohatra ka tsy maintsy andeha ny fifidianana ka ilo lalam-pifidianana io ny eo zany fa andeha fifidianana de ny lozika zany sady de ty raha ohatra zany ianao contre n'io lalam-pifidianana io na nohatra an'io ka andeha ny fifidianana de ny lozika tokony tsy mirotsaka amin'io ianao zany araka lefa nitaniny sy tamiko tao zany satria hoe lalam-pifidianana tsy ekenao ve nefa ianao irotsaka amin'lisy de amiko zay tsy lozika zay fa zay ny tsy anoerako an'io sao de andeha ny fifidianana lasa mamita boka indray raha hoe andeha ny fifidianana nefa lalam-pifidianana nytoeriko nefa irotsaka amin'io de zay nahatonga anay tena hoe tsy miakina amin'io no mety alany anazy sy tsy alany anahy ataoko hoe olon'andriamanitra anahy anakiray fa tsy mpanao politika fa mampanao politika fa mapaster anahy ray zay ny faharoa mankaraka an'izay koa hoe za k'olom-baovao ary mbola tsy nirotsaka ho fidiny na de teo zany 2013 tsy niditra satria mbola tsy tonga ka sao de zay mihitsy ilay tetikadiny mpitondra am'izao hoe atao mihitsy tsy isiny mpirotsaka maro sy atahorana ohatra mahafeno raha io le lalam-pifidianana io aloha de mahafeno an'izay fepetra zay zay olona manandraraha rehetrarehetra tamin'ny fitsarana malotoloto rehetrarehetra tany ka efa mivoaka ny didim-pitsarana de tsy afaka amin'io tokoa de zay hoenjeny amin'ny lalàna sy anina koa de mety tsy ho afaka amin'io koa ianao zany teny teo hoe raha manohatra an'io a de ny lozika tokony tsy hilatsaka ka tsy zay ve ny vo maika mampahazo vahana ny fitondrana raha ohatra hoe ianao zay tsy milatsaka zay ka zay indrina moa tsy anoerako le lalam-pifidianana satria ny ahy tsy miakina amin'io tsy iny fa io vitany zareo ka raha andeha ny fifidianana amin'io a de za mahasaha milatsaka amin'io satria tsy miakina amin'io no mety alany sy ny tsy alany ahy fa zay sitrapon'andriamanitra ihany no olany eo ka na io na ho anaovanao mikimaky tahaka an'iny nareo hoe mba anilinany candidat de na hoe mba tsy alany ny candidat hafa na hoe angalaram-bato za ngela zaky anao sady fa zay nangala-bato tetony hoe tsy isy hafa-maina daholo tsy haiko hoe akalesona sa tsy akalesona ianao tsy hitondreo mandrak'izay koa ianao na inona ataonao na inona ataonao ary zay mpangala-bato rehetrarehetra ngamba zay tsesy tany mety niditra amponja daholo aoriana satria mety lany any ange le candidat mpanjakana am'le hoe mangala-bato fa jerevy tsara nahazo ny tsiranany ane tamin'ny 72 lany 92% fa tsy haiko firy mois taorianany iny de lasa filoratsiraka koa ne tamin'ny 89 lany tany amin'ny 65% fa roa taona 91 de lasa filora valomanana koa ne lany tany tsy haiko 60% koa tamin'ny 2006
fa 2007 izy nanao ny fianianany fa roa taona teorina 2009 lasako fa izy ny afara de raha ny fanjakana zany raha ohatra mieritreritra ny hoe de angala bato mba halany anazy de mety ho lany any izy fa mety tsy haritra roa taona eo raha mangalatra satria andriamanitra io tsy azonao fitahana am'izany fa mananjiny be daholo angery le rahan'ny olona latsaka tam'ireny tolom-bahoaka reny tena mavesatra be ny tsinyreny nefany ianao irotsako fidina de alabato ny idirana eo za aloha raha filoam-pirenena de any a de efa-petrako mazava-deny zao zay iaraka aminao hoe filoam-pirenena ka ndeha fividiana de angalabato ana fa de tsy fanaraka amina am'izany mihitsy rehefa tsy lany a de aveloha tsy lany any fa zay vokatra any de iny ny vokatra so de resaky ny mbola tsy eo zay resaky ny mbola tsy eo tokoa zay ho any jefa teo zany fa inona ny titsika vahoaka ary zany izay no ataoko rehefa tonga o sa hoe anaohatra nataony teo loko ary a zany fa onao ipastera zany raha ny fahazahoako azy ohatra nefa tena matoky tena fa tena tsisy anakatsakana mihitsy amin'ny firotsahan'ny pastera sao kosa ary pastera sao de akamakama ny zalahy ihany de mercenaire ka le mampatonga ana hoe miteny hoe za tsy matahotra n'le fifidianana ane hoe ho tonga eo io na ho sakatsakananao ary io rehefa andriamanitra ny tantananao tsy voasakana zany ianao zany eny anao ny apocalypse ty nga veriny asady hoe tsisy sakatsakana hatram'izay sakatsakana tsy fakaitana zanga zao mahazo miditra am'izany tvm serenema zany efa sakatsakana ane zany fa zany ve no tsy anao fa sa hoe zany ve midika hoe ekipandrala sao de mba ekipandrala ao ihany no mampatonga ny hoe tsisy sakatsakana fa ny sasana koa ngamo misy sakasakana rehefa mafen'le fepetra de ekipandrala daholo zany nretrarehetra ty pastera zao ohatra ny mandeha tourné foana ohatrany tsy de mila vanina ny fanjakana ka zany e mandeha tourné za tsy miantso vahoaka dalambe za tsy miantso vahoaka ilahatra za tsy mamory vahoaka amin'ny toerana anakiray nao kabary politika fa raha za raha mandeha de amin'ny asana fiangonana nondanako fa za afaka mandray olona rehetra zay fanena amiko fa zao za sira fa raha za zao angataka lalana hoe amory vahoaka eo amin'ny stady mety tsy mahazon'zany mety tsy azon'zany zay ry tao mbomasoa filarana ary nosaka eo ataonay filarana am'le fitaom-pivavahana fa tsy nahazo ina tsy nazahono le tompony andraikitra am'le eombomasoa de fa misy mibaiko hoe tsy mahazo tsy azo atao zany tandremy fa raha vo retsoreto de iao anatiny amory vahoaka na ilahatra eny an-dalana sy ny sisa tsy mahazo fa baiko avy any ambony zay de ekipan'izy ary am'izany fa amin'ny pastera zany zao hoe inona ny tena ho avy ny ty fitondrany ity satria betsaka ny karazany zavatra tena nyseho tao anatin'ny fitondrany ity raha hoarina am'izay fampitondra teo aloha zany inona ny atao hoe dikan'ireny zany hoe reny karazana loza maro samihafa ny fiakaran'ny fitom-piainana ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny accident matetika misy foana karazana loza voajanahary inona ny tena sarin'ireny inona ny azo atao hoe lecturen'ireny zany voalohany aloha zany de zao lecture meko an'ireny de taratry ny zavatra efa tany aloha daholo ary ny rafitra nisy tany aloha tsy mbola iainantsika zao ihany mahatonga an'ireny inao miresaka hoe accident sy ny sisa le lalàna mikasika ny circulation io mihitsy no mahatonga an'io tafiditra ao anatiny ny mpitandro filaminana rehetrarehetra koa fa jareo fa rehefa fety napako ohatr' zay de feny mpitandro filaminana eny arabe mba ezahana no paka na le ndidy apaka tsy misy loza mpiarakodia fa rehefa andavanandro tsisy an'ireny tsony de maninona ny any an-dafy ihany isan'andro de mitovy amin'ny paka ihany ny mpitandro filaminana any atsika eto rehefa mba fety ihany mba mahafeno an'izay fa raha fa tsy fety de efa tsy zay loza voajanahary sy ny nama sy ny sisa ozy ianao reny tsy misy foana reny isy ataony eto amintsika
de miresaka ianao hoe fantrano vahoaka fitotongana ny fiainana am'izao fotoana zao izy ary mitondra teo zay nisy hatramin'izay ny nampiakatra ny fahefa-mividin'ny vahoaka malagasy io izy mpitondra niditra nitondra ny fandimy teo na vita nanena ny vidim-bary nanena ny vidiny datsantsy nanena ny vidim-piainana na mpiainany kolokolo fa zay teo rehetrarehetra de efa niainga avy any de io mitotongana io de raha mijery koa tsika am'izao fitondrana zao de io mampikaikaky ny olona sa ina ho any antony mbola averiko ihany le rafitra ifampitantanana sy fampifezana eto ny lalàna misy eto amitsika raha mandany lalàna ny solombavam-bahoaka de ny akamoro solombavam-bahoaka mandany lalàna tsy hainy le lalàna laninao na inona io na inona aloha fa de zao fotsiny hoe zay ny baiko avy any am'ny filohan'ny mpitarika politika ana hoe lanina io nahazo sosy de mandany fisy tsy mirarahan'iny lalàna iny nahafaty azy sy ny fianakaviny sy ny taranany fa de hoe lanina fotsiny io de mandany de ho an'ny olona solombavam-bahoaka hoe manana fahaizana mandany mahay mandinika ny lalàna azy io laninao mety anohatra izy fa be novitsy de io nefa raha ny firenentsika de mikorosy io foana atsika zany hoe raha mbola reo le mpanao politika eto amitsika zay ataoko hoe tsy mijery afa-tsy nitombotsoa amin'ny tenany ihany tsy manometsiny azy fa zay no mampanao politika anazy io ny karierany io ny asany donc hiditra ao zany izy de nahazo asa rehefa tafiditra rehefa nahazo asa de mitady vola rehefa mitady vola de tsy ho azy ihany fa ho azy sy ny taranany tsy ho azy sy ny taranany rapitso fa ho mandrak'zay ka na inona ho atao ao rehefa izay no azahoany tombotsoa ho an'ny tenany de ataony zay fa izy tsy miraharaha zay voaka malagasy de zany mampitonga an'ireny fifanarahana avy am'ireo firenena samihafa am'le mpitondra tsika mifandimby rehetrarehetra tao afatra ny de manao fifanarahana fotsiny izy hazahoan'ny commission any aminy fa izy tsy miraharaha zay voaka n'inona inona fa efa azo commission vola amina million de dollars tsika na million d'euro tsy ahantra tsony tsika miala eto fa izy ny voaka malagasy de zay mampitodika ana foana voaka malagasy hoe mba hasokafy ihany le refijeryntsika amin'le mpanao politika eto amitsika hoe mbola matoky ihany ve tsika malagasy fa mbola le mpanao politika rehetra ihany mety avonjanyity firenena ty sa hanova zany de io moa zany nygasy mohita hoe ny anay de ohatra ny mpanao politika ihany no aloha rangaho eo aloha izy ihany niveriny ao de ny gasy manao an'ireny mahazo tombotsoa amin'le mpanao politika sy le mpitondra eo amin'le fanjakana no miteneny zany de tsy mikotsiny koa za zany olona compréhensive be za koa tsy manomety tsininy any gasy satria zay nitadiavana zay azahoana tombony sy azahoana rena zay ka raha mpitondra eo no azahoana rena ny iverenany eo zay ta iverina sisisa de miditra tokoa le gasiko tompony nitadiavana ka ho an'ny pastera ave zany hoe tsisy olo-marina mihitsy zany eto Madagasikara ohatra fa hoe pastera ihany ohatra ny tena olo-marina mahavita an'izay za tsy nitenen'zay za tsy nitenen'zay fa ny zava-misy fotsiny nefa hitatsika zany hoe fito am'y dimapolo taona atsika zao fampanao politika daholo ny fandimby teo de nisy ny sasany tsy mpanao politika fa tonga ao de nanao politika fa io politika ny fitotonganan'io zany misy eto amitsika hatramin'ny première république ka hatramin'izao quatrième république zao fa pastera zany raha tonga ao tsy hanao politika anao politika fa ny politika ataoko tsy ty politika nefa nisy teto nandritry ny fito am'y dimapolo taona zay fa politika hafa mihitsy no ataoko tena politika mifanohitra amin'io mihitsy inona moa zany politika taoko hoe mifanohitra amin'io zany hoe ina pastera nidiranao am raharaha politika io fa malotana io raharaha politika io alatra io fangoronan-karena io vandy io sy ny sisa de anao zany hiditra am raharaha maloto ao fa raha vo mitondra fanjakana zany nge raha va tsy mangalatra ianao izy de tavela eo raha va tsy mangoro-karena anao tavela eo de anao zany hiditra amin'itsy anao mijanona any am-piangonana any de zay mantseny le olona hoe mariny zany fa nitenen'le olona tam'zany professeur zafa zao ny président nahatra indrindra fa tsy mba nangalatra teo amin'ny fitondrana marina ho azy zany teneninao zany fa tsy voatery angalatra nery mitondra fanjakana politika ny mangalatra fa politika koa ny tsy mangalatra politika ny baiboly aza mangalatra ka ozy izy ianao hoe ianao re zany raha tonga ao zany tsy anao politika fa inona ny politika anao de mazava ho azy politika ny mangalatra fa ny politika ny baiboly aza mangalatra politika ny mandainga la politique ny définition c'est l'art du mensonge hoe raha vo politika zany de tsy maintsy fitapitaka sy lainga raha ty hipetraka maharitra eo anao na teo tonga amin'ny fanjakana de mameta bahoaka fa politika amin'ny baiboly aza mandainga
politika migorokareny fa politika ny baiboly ty avy namanao taka ny tenanao raha inao zao asady zao mahita mpotona fanjakana hoe mandefa ny zanany mianatra ny andafy de nao koa zany na za na itsika totokantrano ato na tambany vohatra avy agnambala rehefa mba tafita ny zanakitsika de mba afaka mandefa ny zanakitsika any andafy koa tsika raha marary zao ny mpotona fanjakana tonga de maika betiny de mandray avion de mitsabo tena ny Maurice na Réunion na ny Frantsa de tokony zay koa zany ny malagasy koa raha marary ianao na zanakao na zanakitsika atao tragno ato ambany vohatra aty zany marary tsy voatsabo ny dokotera eto de tokony azo alefa mitsabo tena any andafy zay le hoe fitiavanamana tiavanamanao taka ny tenanao fa tsy hoe fitiavatena no ataonao ka politika ny fitiavatena fa politika koa ny fitiavanamana politika koa ny valifaty politika fa politika ny baiboly aza mamaly faty aza mamaly ratsin'izy amin'izy fa jerevony politika atsika teto le rafitra misy amitsika mihitsy miteraka valifaty automatika de tsy fantatro koa hoe ity fanjakana tonga ty koa zao fanjakana zao koa lazaiko anao raha reo mpanao politika manohatra reo ny tonga amin'ny fitondrana i rafitra mihitsy io na tiana na tsy tiana valifaty politika io satria zay le politika de asa nahazonao tamiko koa ty fitondrana ty no sestany ko na ampidi hiditra ponja koa raha mialaotra ity fitondrana ty nge tsy eo mandrakizay fa voafetra ihany ny fotoanany de zay politika amin'ny valifaty fa politika amin'ny baiboly aza mamaly faty politika koa ny kolokolo fosiny baiboly aza manao kolokolo ka ohatrany hoe enao zany raha tonga ohatsy anao politika za anao politika fa tsy ty politika ny valo amin'ny dimapolo taona nampahandratsika ty no atao fa avadika andray le izy fa ina ny karazana certificat hoe omenao ny vahoaka zany fa tena izay tokoa no ataonao rehefa tena hoe raha ianao no certificat meko an'izany de zao hoe za zao roapolo taona mahery ny tondra fanjakana tondra vahoaka roapolo taona mahery ary vahoaka noety koa niainga tamin'ny olona anankiroa zao ne zay rany Madagasikara fa misy eo amin'ny farafakeliny angamba 1,200,000 eo entre 1,200,000 et 1,5 eo zay rany Madagasikara tamin'ny 2012 zay no 1,200,000 de zao tsika efa fahiny taona teorina nefa le fiangonana tsy mitsamby tombo de jerevinao raisiko ohatra hoe kolokolo za manana janaka ao zany mana zanaka lahy faralahy 7 taona izy zao nanomboka 7 taona izy nakabaka tsy mbola afaka hatramin'izao mbola angalaka koa amin'ity directeur ny office du bac io nefa niara-nianatra tamin'ny nata amin'ny bebe atarandolo tao niaraka taony ny mamany zareo mpampianatra tamin'ny mpampianatra anay tamin'izany de mifankahita foana ny akatso eny rehefa manao tennis reny ahoana paster iny vaovao tsy izy vaovao maresaka manaona ny asa mandeha tsara ny asa ato raha misy olana paster aza mihafahafa miresaka fa za tsy mbola niteny tamin'ny directeur ny office du bac io hoe ao le tsy mba jerevo lalana fa de mampalelo le zanako zao telo taona ny nakabaka tsy afaka nefa mba mianatra ihany le ry tsy mety tafavaoaka mihitsy fa za tsy mbola niteny taminy an'izany zao nataoko an'le zanako io le ty misy isa taona io bac io na folo taona rela akan'io ka mbola tsikivy atao foana fa za ndray de tsy andeha anatona olona sy zay fantatrany hoe de anafaka an'io zany efa maheno resaka hoe risirisi ny zareo any 15 millions na 20 millions na 25 millions de afaka baka sy ny sisa de za ve raha toerana misy avy de tsy anana zany vola zany mba afaka an'io zanako azady fa za tsy nanao na ry ary manana tany koa ary zay any afaritany any efa roapolo taona zao tsy mivoaka ny titre dossier ary mbola tsy hitako izy ny amin'ny domaine very le dossier tsy manaova dossier vaovao nareo fa tsy hita de tsy hita hoe very ahoana manina ny olona hafa tsy very fa ny anao very tsy sosy amena tsy de io ny lohany ihany mitondra an'io asady na zay ary hoe mamoaka tobile any douane misy olona avy any Dilambato reny de hoe mba misy tobile tsy ampiasaina aty fa lefa ho anareo de nareo mamoaka azy any amin'ny douane rehefa any amin'ny douane anao be da be ny olona manatona anao ny io paster azo anaovana baolina io ohatra zao mba ampiana an'le douane an'le za tsy haiko na misaka lelana koa le olona satria hoe ho candidat irotsaka de milaza hoe tsy manao kolokolo sy ny sisa zavato fa de efa zay alony zay ataon'ny fanjakanao de io ny aloko fa
za tsy maninona fa fa misaotra amin'ny fiaraha-miasa zay ataonareo fa zay io nge ambony be raha vao tsy misy fifanarana fa za tsy manao ka io ny lohany ihany asady mitondra an'io raha za président république anao kolokolo tokoa aniraka anao aho ohatra io volamena io 35 tonnes alefasa mikontoko any amin'ny any Dubai any Chine na any Singapour any paradis fiscal any Suisse fa ianao asady maka ataovy kelikely ianao ataovy eo amin'ny ataovy 15 tonnes io ianao fa ataovy fa manahirana amin'ny vahoaka de resao ny ekipatsika de ianao koa nge aniraka any ambaninao ny président zany 30 tonnes nya 15 fela maka fa ny lamba ataovy 10 tonnes na 7 tonnes fa azo atao betsaka de le ambaninao iny koa aniraka de tonga hatrany amin'ny farany ambany manao aby hatrany amin'ny douane sy ny frontière rehetrarehetra efa baiko avy any amboniko izy ny tsy mba inana de manao daholo fa raha ianao lohany za lohany tsy anao za mety hiteny aminao sady ianao ny olona manaraka anao ataoko hoe premier ministre ianao zany raha maheno misy volamena mivoaka na vatotsoa mivoaka tsokotsoko na misy volam-panjakana mihodikotinao de anao alako amin'ny toeranao gadraiko anao asaiko alohanao ny valeuranyio fa omeko fahefana koa ianao nagatra an'izay olona ambany ao fa za tsy anao an'izany donc ianao tsy afaka anao an'izany eo ambany koa de omeko fahefana koa anao nagatra anao fa raha tsy voafeny eo ny olona ambaninao za tsy te alala hoe nanao ny olona tany fa ianao tsy nafeny olonao tapahako ny lohanao de anao ny hiteny ministre koa laisany tsy anapaka ny lohako eto azafady raha maheno de tapahako ny lohanao miala amin'ny toeranareo koa nareo de ministre hiteny DG eo koa na ny directeur eo koa na chef de service eo samy hiteny an'izay daholo de tonga hatrany ambany io de raha isy ataontsika mitandro filaminana koa ny général lehibe ny mitandro filaminana na gendarme na police no meko baiko hoe za raha maheno aminareo reo de anareo ny tapato de hiteny ane le général ambony eo koa hiteny amin'ny colonel teny amin'ny commandant tonga hatrany ambany io fa raha ny général lehibe nary ny hinana de ahoana ny tsy hinana any ambaniny eo chef de région hinana de ahoana ny tsy hinana ny olona feziny eo be ny tanàna hinana de ahoana ny tsy hinana ny olona feziny eo fa raha ny lehibe ny gendarmerie tsy anao tsy mahasaha manao ny ambaniny iny raha lehibe ny police tsy manao tsy mahasaha manao ny ambaniny iny raha ny chef de région tsy manao tsy mahasahako ny ambaniny eo fa raha ny chef de région ohatra nodikodina re-pirenena vatsoa volamena sy ny karahatsitsy ahoana motsy anao ny olona manaraka anazy eo fa raha izy tsy anao tsy mahasaha ny ambaniny iny de zay koa ny be ny tanàna raha ny be ny tanàna tsy hanodikodinao ahoana moa nahafahan'ny olona ambaniny eo anao koa fa raha manao ianao lohany de fampizarana ndraindra ianao ary ny maniraka koa ianao ny maniraka zara miren'le any faritra varatra ny sambava de gosina taxi 4L olona 5 sa 8 no anatiny taxi mandalo tany filaminana fotsiny de efa mandoka lazy de efa lasa fiarahamonina le izy satria tsisy fitaterana koa fa de tsy maintsy reny ny taterana fa de magaka tsy misy manao accident le 4L gaga ianao ahoana ary mahomby ny olona 7 anatin'io 4L io isy angamba voatany manahita an'ireny de zany ny zavatra misy satria le lehibeny eo koa mety mandray ekolazy avy amin'le ambaniny aty tsy iza ny toreny zareo na iza ny kitabo amin'le izy fa rehefa tsy manao ny lohany de mandeha de ozy hoe inona ny antoka zay ny antoko hoe zay ny antoko hoe le olona lohany mitondranao foana io hoe de misy miteny anazy zany aiza koa nareo ave behivavy eo fotsiny fa rehefa tonga ao ve tsy hanao an'izany ihany fa mboty mampiresaka fotsiny de raha ry ny tenenao de anotaniko ary ianao na itsika totokatrano anaty koa notaniko ina ary ny tianareo zany zay nataon'ny mpanao politika ny fandimby rehetrarehetra tao nampahatra atsika de raha ohatra zany pasteur mayor la présidente izy nareo hoe behivavy fotsiny ianao fa rehefa tonga ao ve anao tsy hanao an'izany ihany de ina zany ny tianareo rehefa tonga eo hanao an'izany ihany zany da de avitsika de ina ny ovety raha tonga eo de mampasteur anaty mbola izany ihany no atao vao maika sacrilège ary ny fahotana inona ny tena mety hoe mba andrasanao satria hoe loha hevitra zay nydiniana amin'ilay feonamben'ny 14F teo de hoe fanarena pirenena tena izy inona ny atao hoe mety karazana mba hevitra hoentinao tao anatin'izay le izy zany le rafitra mihitsy ange ny tena nyresahana atao hoe raha zao mbola rafitra misy atsika zao zany tsy zavatra io veto de tokony mba hanova atsika hanova rafitra hanova olona satria le fanjakana koa nge zany le rafitra efa loto i zany a de mbola ifandovan'le mpitondra eo koa amin'ny ambaratonga mpahefana rehetrarehetra de raha olona reo fa zatra tanana mitsotra io daholo mbola eo na miova ary ny président
na ny lafi ny toeram-panjakana izy io na any amin'ny impôt io na any amin'ny domaine io na any amin'ny fitsarana io na any amin'ny douane io na any amin'ny fahasalamana io na ny fampianarana mbola reo olona efa teo reo ihany daholo no ao de mazava ho azy zany miova amin'ny filoam-pirenena firetolona reto tsy miova kanefa nyreo no tena manatanteraka ny asa sahala amin'io zao raha amin'ny tafika ohatran'izany zao ny général sy ny colonel ny mety mibaiko fotsiny fa tsy reo ny midiny ery an-dalana mifanehitra amin'ny dahalo sy ny vahoaka mpanatanteraka le ry ambany ery fa ny ty mibaiko fotsiny de reo olona ataontsika hoe mpanatanteraka amin'ny toeram-panjakana reo mifandova ao ary misy an'izany ary ny sasany hoe ataoko hoe ohatra zany ianao be ny tanàna de anjaranao mabe ny tanàna anao mapiditra élément équipanao be da be koa anao de lasa mpiasa-panjakana iny ao de rehefa miala tao anao iny efa mpiasa-panjakana eo ihany de miditra indray le be ny tanàna vaovao de mitondra ny équipany koa izy de mpiasa-panjakana koa iny ao de ohatran'izay koa ny any amin'ny ministère manova staff foana koa zany fa le staff tena efa mpandova iny tsy miova fenao mitondra vaovao équipanao de ny eo ihany ny eo amin'ly zany de izay le resaka ny dinihana tao mba hanovana an'le rafitra tady zavatra vaovao rafitra vaovao olona vaovao zany hanavotana an'le firenena araky le loha hevitra nyresanao tao zany de maro moa ny zavatra ny dinihana tao samy namoaka hevitra natsona tao daholo ny mpanao politika na mitondra fivavahana sy ny sisa hoe tia ny zavatra eritreretin'ny 4 efa atao akana ny hevitritsika de mba noloranareo ny hevitra avy any amintsika tsiraray avy hoe inona no atao zany ivoahana amin'izao crise efa tena hoe fa tsy ohatrany efa tsy hita itsony ny ivoahana amin'izy fa tsy maintsy andehany amin'ny fifandonana sy ny faharavahana andreo ina ny mahatonga ny pastera hoe hisy fifandonana efa nisy mpaminaniana ve nandeha hoe hisy zay fifandonana zany ny asadina de taoko hoe kolonga manaraka vaovao fotsiny ka atao hoe natao hoe nivaona 3e mary de ahitan'io zavatra io hoe efa irona akany koa izy ty ary izy io rehefa ndray markeko eto amin'ny firenetsika zany eo anatin'ny 7 taona 8 taona 9 taona 10 taona eo efa manomboka 7 taona le fanjakana de mitranga foana io korotana sy gidragidra io ina ny mahatonga n'le korotana sy gidragidra fifidianana de fifidianana mihitsy miteraka n'lizy jereo mbola hitra mpandrafetana lalam-pifidianana fotsiny io de fa ery anankitelo mipohitra sady no efa tsy mitovy ka natonga na de ny mapara sy ny timaza zay tao hoe tena ny fanongana teo aloha lasa niaraka satria hoe tombontso iraisany ty lalam-pifidianana na tsy mifankazo ary tsika ty lalam-pifidianana ty hitondra korotany ty fa ndaotsika hiaraka nohatrany io fa ny fitondrana koa ankilany tsy manaiky ionny anay raha io ny tsy lany afa-baraky eto tsika niongana eto atao zay ampalany an'io de raikitra am'izay le fifandonana raha-podikevitra de jerevinao koa efa nanao fanambarana koa ny général misotro ronono maneno moa général misotro ronono nanao ndreny fanambarana reny hoe aoka mba samy mijery ny tombontsoan'ny firenena fa ohatrany mirona makany amin'ny faharavana atsika ary hoany amin'ny korotana reo général reo raisiko ohatrany takany hoe ray aman-dreny manana zanaka ny ray aman-dreny manana zanaka anankiray de teneniny le zanany tsy mety aminao miaraka amin'ny tovovavy io na hoe tsy mety aminao anaka mety amin'ny tovolahy io de ozy le zanany io ny tekorodatra sy neny fa nao vononareo anao gadrainareo za tsy azonareo sarahana amin'io fa za nambady an'io de rehefa nanary le ray aman-dreny foana tsy mety le zaza de alefa ny anambady de rehefa manambady am'izay le zaza misy problème am'izay reo tokantrano tsarony am'izay le tenin'le dada sy le mamany tak zay nanaraka ny tenin'ny dada sy neny any andehody any nefa ny menatra satria tsy nanaraka ao fahoriana sy daroka sady tsy mamelona le rangano tsy mame volany mbola mampirafy mamilava sy ny sisa hody any am'ray aman-dreny menatra tsy hody mafy le fahoriana ao tak zay any nanaraka ny dada sy neny de iny le zanaka tratra nio tsy naraka ny tenin'ny ray aman-dreniny io miteraka am'le vadiny nampahory azy io ihany izy de nandrarana anazy de rehefa avy eo fa lehibe olon-dehibe koa izy io le zanany fa manao le zavatra nandrarany ray aman-dreniny azy ko de zay ny mahatonga n'le ray aman-dreniny teniny zanaka efa voan'io raha io
hitaromany anjanany io de le zanaka tsy mahita an'izay fa de tsy te alala de ohatrzay zany ny déclaration générale reny izy zany raha général retraité am'izao fotoana zao efa hitany zany ny 72 efa hitany 91 efa hitany 2002 efa hitany tranganjavatra tamin'ny 2009 zao izy retraité satria tamin'io izy ny natafika anazy zany de fantany zany fa nitranganjavatra misy am'izao fotoana zao hiverina amin'ny tranganjavatra zay mety iseho tamin'ny 72 na 91 na 2002 na 2009 de manaanatra izy miteny ny mpitandro filaminana namany zandriny zanany hoe manoro hevitra anareo zay mba tsy hananatsiny fa raha zao ranga misy zao tsy andehany amin'ny filamina misy fa andehany mikorotana de vitany anazy zay de asan'le zanaka tisy le tafika zandriny ty rehetrarehetra hoe ijeren'zay fa sady hoe io ny mety aminay raha bainina mba fananatranatra nareo ary tao tsy hita zay nataonareo tsy zay mahatonga ny lizy hoe tsy faminanina fa tena raha mijery ny tranga misy am'izao tsika zary tena kelikely finoana ny sy ny fifidianana hoan'ny pastera ina ny mety hoe mahatonga ny fitondrana isirisiry hoe tsy maintsy io no araha izy zany tena lozikana politika sarotra amin'ny fitondram-panjakana amperinasa zany ny lefitra hoe resy na hoe anaiky hoe diso na hoe andefitra ny antony de satria zao mbola verika any le rafitra raha vao resy izy na milefitra amin'io de io misy obolatsika gasy hoe ny hena lanin'ny alika tsy de mampaninina loatra fa le fidingin'ny rambo ny tena tsy zaka de io ny zaka ny fitondrana le hoe lanin'ny alika le hena iny tsy mampaninina azy fa le rambon'le alika midingina mizesy taminazy hoe tsy nareo nge maivany nareo afatenena fa tsy afapeliny sinisisa sinisisa mbola aiza nahazo anareo hoe efa nanarina sinisisa de zao no mahazo anareo tsy zay tsy zakan'le fitondram-panjakana ataoko izy nisy hatramin'izay ary manarakaraka an'izay koa raha sanatria ka lasa eo izy ka reto mpanohitra reto no tonga amin'ny fanjakana de azo ny antoka tsara fa de maty ny valy faty eto amin'ny zavatra zay ataony za raha zay ko anao zarery sisany tsy manana valy faty atao am'reo mpitondra mpanao politika efa atao reo fa tsy maintsy hoe isy hoe zay valy faty zay misy pastera sarotra be kosy zany za tsy manometsiny an'reo mpanao politika reo raha anao valy faty reo tsy pastera fa afaka miova fo sa hoe ny olon'andriamanitra tsy afaka miova fo fa ny pastera ihany ny mpanao politika hoa miova fo mpanao politika raha iova izy fa amin'ny maha olombelona ny olombelona ataoko hoe olona tsotra marary ny nanaovany ainao tao zany nge mampitonga reny fitsaram-bahoaka reny ianao metrareny fitsaram-bahoaka reny de tsy mivavaka reny olona reny fa mafy le nahazo azy tsy zaka ntsony de zao raha mahazo fomba eto amaliko faty de mamela tsy miandro fitsarana sy tany filaminana zany ntsony izy satria raha mbola any io mbola tsy andeha amin'ny tokony izy de izy mihitsy miditra antsery de jerevinao hoe ahoana mono tsy hamalin'ny andrajoelona faty any ravalomanana raha ny zavatra natao ravalomanana anazy tamin'izy be ny tanàna de normal tonga eo izy nahazo zay anjarany rehetrarehetra koa ny filoha ravalomanana fa zao koa ary raha zao mahazo ny filoha andrajoelona zao koa sy ty anaovany azy vemanazy ty koa mpanao politika reo maolona fa mety miresaka ihany reo hoe atsika tsy manao valy faty fa sarotra be ny toky am'zany tokony efa nanao expérience hitanao zany hoe reto nataon'zao mpanao politika fa tsy namaly faty pastera fa ahoany fa sarotra be zany fa za afaka milazan'zany za fa navitan'zany amapastera ana doran'ny olona ny tobila anay tombompo nandorany olona ny tobila de tobila anay o dikan'izay any fiangonana zany fa tsy ana tobilan'ny fiangonana inana tonga n'iny zavatra iny tamin'ny 2012 ko politika iny satria nyetraretinary ilatsako volom-pirenena de zao hoe ndao excité ny pastera mora satria misy vahoaka ao aminy de troana daolo le mpiambina sinisisa troana ny fiarakodia de raha vao manao réaction izy dia bahanatsika ny lalana rehetrarehetra zavatra efa ko préparé mihitsy zany de raha vao bahaneo ny lalana zany verina avy any ny tobilany de troana am'izay de dorana eo de raha miantso vahoaka io de tonga de guerre civile de raha vao mandeha ny guerre civile de mora amitsika am'izay ny metaky anazy hoe
mpitondra fivavahana secte dangereux te hitondra fanjakana de nicrée guerre civile de razany olona hoe de tsy mba reo ve nandevitra de katikatraray ve nidoran'ny olona de neo manana firy de tsy mba nalalana devitra nefa mampanompon'andriamanitra ihany fa de katikatararay nisy ny raha mandrika sy faty olona teo zany satria tam'ireny any ny olona mpanaradiana na ny olona nakasitraka ana tam'ireny na mpanao rugby na mpanao arts martiaux na ny fiangonana sy ny sisa hoe zay tsy anaiky an'io fa ho avy zay ny andro topy taty aminahy fotsiny fa zany hoe azafady za no maty amin'io a raha miditra amin'io tsika fa avela alohantsika mandevitra de inona ny zavatra natao izay indray nanao fampihavanana video ombo indray nanao nofikena amin'ny tampihavanana rehefa avy eo reo zareo le ny rahanareo ny fona tany aminahy daholany satria nahoana vita le mission tsy azo ny zalaindray ny volana satria nisy le fampihavanana zany de tsy azo indray le vola de eo zareo zay ane de ataony lehibe fitaovana fotsiny eto de atao ampiasaina ty sy ampiasainareo izy de rehefa vita le mission na telefona ary tsy raisiny zalahy na mandodona tranony ary aloha tsy voainy vola tsy azo izy fa de ifonana pastera fa de tena olon'andriamanitra mary anao sy nkaraza sisy fa za mananamana nampitandro filaminana tam'ireny na mpitsara na polisy na gendarme na maramila reo ary ny tena miteny hoe afaka mitory ianao ary azo atao sambodokotra ny ampandrina daholo zalahy reo fa zavatra le manao fitsaram-bahoaka tam'izany any le mitoraka sy mandory tsy le vahoaka be da be fa le vahoaka zany lina de mijery daholo de zay mampitangorona azy fa raha betsaka reo romby fololana telo amby fololary zalahy reo io tena mitoraka n'le tobile sy nandoro anazy rehefa avy eo reo fa tsy le vahoaka rehetrarehetra de mandray vato daholo de mitoraka any donc olona fa commandité zany reo olona reo dikany a fantatra daholo hoe retsyretsyretsy daholo le banto amin'ny tanàna anaondra zavatra reo de azo samborona reo azo atao sambodokotra fa ilany riko zany natakeny loatra ny koa ny tranony fotika atao koa ny tobiliny sisisy de nandeha tribunal de nitelina fianakaviana mba nangataka hoe mbo sy tonona ny fitoriana fa zao navaly zaka paster ozy izy za tsy paster ozy izy fa potika ny fananako fa tsy maintsy ampiarina ny lalàna ozy izy fa manjary ataony olona fanao i zavatra io de losika ny zavatra zany zay hoe ozy anao inogarantinao am'zany zay niaraka tamin'io za aloha de aorina le tobile misy an'le mpiambina anazy de iny am'izay le mitoroatoroandralany vato am'izay nefa tobile mandeha tsisy ininona de hoe fampiarana an'le ao anaty baiboly hoe aoka zay tsy nanota taminareo no hitorabato azy de aravaky tena de zalahy zany tsy nanota ny torabato anay zany sy de maty teo zany zay mpanota voatoraka pastera maraparana ny fiarahantsika inona amin'ny pastera inona ny tena hoe ho andrasan'ny pastera atao hoe fanapahan-kevitry ny HCC zany amin'io lalam-pifitianana io ny HCC zany tsy afaka miala an'izay baiko ny fanjakana tsy afaka miala am'izay izy olo-mpanjakana ao anatin'ny fanjakana izy mekohatra fotsiny ianao mpanao gazety ny tiana réal na i rolimercia rehefa tsy teo amin'ny fanjakana izy zay mpitondra fanjakana na mpanao politika ao amin'ny fitondrana zavatra ataon'ny fitondrana atao maty ny fanoerana daholo maty ny fanakianana mahavaivay de ina ataon'le mpitondra fanjakana na mpidirina ataon'ny ministra reo de rehefa tonga atao de tafina an'izay ny vava tsy afaka miteny tsony hoe tena noho le hoe fiarahan'ny gouvernemanta miaraka de tsy azo atao no manohatra ny gouvernemanta nefa ianao ao anatiny de na mety atao na tsy mety atao ao a de ao ianao tsy afaka miteny anao tsy afaka manora fa jerevy tsara nge rehefa miala ministra reo na i rolimercia na i ontina réal fiverina mpanao gazety reo fa ataony mamay indray zay mpitondra fanjakana io nefa le tsy nety nataon'le fanjakana nipetrahany taony mety hiverina fa ho avy izy reo de zay na maleko n'le fanontaniana zao fa raha eritreretina indray ary hoe takan'iny zay siny zao de mitsipaka mihitsy ny HCC hoe tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorena io ka raha tany ty tokoa ry teny ny HCC hoe tsy manaraka ny lalam-panorena azo eritreretina koa zay hoe mety araka an'izay hoe mety tsy ty mety mbe efa tsy te handray baiko ny fanjakana ntsony izy no zava-misy am'izao fotoana zao hoe fitsinjovana ny vahoaka sy ny sisa ka anankiray mety hitranga tokoa zay mety hitranga ihany zay
hoe ty fa toerana efa tsy ipetrahana ntsony ty fa mba ampadeontsika mivahoaka de aloha ialanina any ty tsy manina anao dakany fanjakana eto tsika ana zao fa raha nandray vola reo de tsy afaka manao an'izay le mandray volany sady arana menazy de moro hoe menanao mivola iny de nefa ianao tsy anaraka an'le fanarana tonga de vita vitainy zalao anao de fasan'ny commando sy gros bras sy ny jiolany anao manafy ianao ary nay mivola raisinao riny tsy azonao apetraka any amin'ny banky de any atranonao zany iny de tafiana any ianao alaniny aminao daholo mitary filaminana miandry anao ako de tsy afaka le olona raha vao mandray volana tsy afaka ohatra zao dibite zao mandray vola de tsy afaka anao izy mandray volana nefa tsy anangatanana fa tonga de remboursement raha anao remboursement anao de fitaindralahy anao de zay nge le politika maloto mampitonga ny olona sasany iteny amiko inona ny idiranao amin'io nefa anao mpitondra fivavahana de za mamaly hoe hoavelatsika ve zany le firenena ho ataonao viraviraim-panao politika ohatrao fa de tsy andray andraikitra mihitsy izahay mpitondra fivavahana mba anao politika ny baiboly io mba hanovan''ty zavatra misy ataon'ny firenena ty de ny hiraka de zay nandianako zay hiraka any ana fa mety ka mety hitranga zany tenense zany hoe ny asese mety anao hoe tena homateto tsika fa zay tsy andray vola tsony ohatra na mety izy anao an'izao hoe te efa tsy ipetrahana ntsony fa de raisy mivola de zay fandehany any fandehany raha karoa zay mety hitranga amin'ny zavatra io zany fa zao atmosfera fatandoy zao za lazaiko anao fa sahirana daholo anie le mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao za zao lazaiko anao misy mpitondra fanjakana tena tsy sa mandray anazy zany fa matahotra hoe sao de voaly eto amin'ny toerana eto hoe nifandray tamin'ny pastera moyolona satria za kandida de za de le mpitondra fanjakana nefa baiko ny azony ho azony raha mpitondra fanjakana zao manakana an'le mitinina ny préfet na ny district hoe tsy azo atao tsy volontéle chef district iny lasa ndray mitany filaminana midiny an-dalambe manakana ny pilahatra rehetrarehetra izy mpitany filaminana baiko ny anazy ka na de fatany hoe tsy mety areo de tsy maintsy manaraka ny baiko ny lehibe ny eo izy fa raha zany izy ny mahita de sakanany io saina tifitra izy de mitifitra izy de ny mpitolona aminao nareo nge zana bahoaka fa mbajarevy ny vahoaka sy ny sisa fa tsy nivahoaka ny sefondreo e fa mitondra fanjakana de raha tsy mahay micomprendre an'izay ianao de mamaly faty amin'ny zavatra tsy lozika ianao satria ry olona reo tsy tompon'ny tenany tsy tompon'ny fahefana ihiraka ny anazy baiko za ve zao ro tonga président république de tsy nandray na ny chef de région na ny chef district na ny préfet de police na ny lehibe gendarmerie sy ny karaza sy ny sisa satria matahotra izy ny lehibe nany ambony any hoe raha vao mandray iny io de voaroka zany le zavatra efa tranga tamin'ny andra valomanina reny zay olana ndray anany ro asiny daholo ary am'izao koa be dabe koa mpitondra fanjakana tena matahotra e tena teny mihitsy io ane raha ny sitraponay avelana fa tena le baiko avy any ambony zay mbola kely anaka mbola kely anaka tia ny asa lehibe nay mbola ny fanjakana rehefa tonga eo moa nareo de nareo ndreny lehibe de zay baiko nareo ihany tsy maintsy arahanay de ahoana moa nanaovana valo faty an'le chef district na le lehibe ny gendarmerie na lehibe ny police na ny maramila na ny be ny tanàna na ny chef de région hoe tsy nandrainao izy nanakana anao tam'izay ataonao izy nga iny volonté be da be nge ny olona ohatrany hoe arema izy fa mety arema anarana fotsiny sy toerana TGV izy na tim misy fa mety toerana fotsiny na SV misy fa toerana fotsiny satria raha vao mivadika eo izy de efa tsisy kapoka de mody eo fotsiny fa ny eo anatiny eo fa tsy zay io le lazaina hoe misy hoe tim pastèque moa tena malaza anazy tamin'rehefa lasa ratsiraka de nitsangana ny tim de iny moa le pastèque ny ety ivelany maitsomaitso be fa ny eo anatiny eo menamena ny eo anatiny eo de hoe reny tim pastèque reny de mety misy mbola zao koa za mety be da be koa zany efa SV pastèque mety anarana fotsiny izy fa ny eo anatiny eo fa zay ary eo no mety adisy fanantenana an'le fanjakana am'izao fotoana zao satria le rafitra politika eto amintsika mihitsy zany ataoko hoe tsy miovatra am'izay ohatra hoe iantso vahoaka de tsy maintsy karamaina le vahoaka de mena 10 sorte de mena 25 000 de vorena daholo ny any ambany vohatra ny mpianatra rehetrarehetra de terena anatrika an'le filoham-pirenena de le filoham-pirenena zany faly hoe vahoaka be eo fa tena famitahana an'le filoham-pirenena mihitsy reny hoe olona vidina no manatrika anazy eo fa tsy tena vokatry ny fon'le olona na hoe tena aopon'le olona ifidy anazy mihitsy no ny andehanany hoe fitiavany fa za lazaiko anao zara anao propagandy
sady za tena mbola veriko eto za tsy anao fampelezana baolina na tisorta na kaskety na menaka na vary fa fampelezan-kevitra anao to za tsy vidy safidim-bahoaka amina baolina sy kaskety sy menaka 1 litre sy vary raikilao na baolina sy ny sisa mba hifidy ana fa raha zay anao ataoko dia tsy misy mahasamy hafa ana amin'ireo mpanao politika reo ary tsisy politika miova zany eto raha mbola zay anao ataoko fa propagande orzao ny fampiasan'ny mpanao business sy mpanambola vola dia jerevy tsara ny olo mampiasa vola sady a dikan'izay tombombahitra ny azy ny tadiavina na ianao mianao atotokantrano na ianao sady na za hampiasa vola dia mba hampitombo an'iny vola iny fa tsy hoe za hampiasaiko ty mbo faty atoko fa hampitombo an'iny dikan'izay dia rehefa fotoana propagande orzao zany fampiasan'ny mpanambola vola daholo na amin'ny fitondrana na tsy eo amin'ny fitondrana mba tongavana amin'ny fitondrana ka rehefa lany izy tamin'ny fizarana reny menaka baolina sy kaskety sy ny sisa reny dia tadidio hamerim-bola izy rehefa tonga amin'ny fanjakana miaraka amin'ny tombom-baritra dia zay ny tsy mampisy fizarana menaka sy kaskety sy tisorta sy vary isam-bolana rehefa lany izy fa miandry any amin'ny 5 taona indray vao misy hamerim-bola izy mandrisy ny 5 taona ka za tsy manome tsy ny mpanao politika fa zay ny politika nisy teto hatramin'izay dia zay azo vidiana dia mbola vidiana ihany ny vahoaka fa tadidio iny menaka na vary raikilao na menaka 1 litre na iny kaskety na tisorta menanao iny dikan'ny andraisanao n'iny ka ndritsahanao vaton'ny kandidana ny mena iny dia dikan'izay dia zao hanao sonia fampitomboaka 5 taona koa ny fantrako satria nahoana iny menaka 1 litre iny tsy ho ampy anao 5 taona iny vary raikilao iny tsy ho ampy anao 5 taona iny tisortanao iny tsy haharitra 5 taona koa dia zay ny dikan'iny fa raha za tsy zara menaka tsy zara n'inona amin'ny propagande raha lanin'ny vahoaka dia dikan'izay dia zao za indray no anomeny vahoaka satria tsisy ho récupéreko any aminy ina moa nalaiko any aminy zanga nampiasa vola nefa zary ny laniny za indray zany no anome fa raha za hanome volako satria mety nitrosa vola tany frantsa na tany Dubai na tany Chine dia nataoko takalopatsany zay zany ny arenantsika eto dia rehefa tonga amin'ny fanjakana nge za hamerina ny volan'ireo hoe hoe trosa amin'ny fiangonana na hoe trosa amin'ny fiangonana dia hamerina ny volan'ny fiangonana zany rehefa tonga amin'ny fanjakana dia nefa raha ny fiangonana indray no mpandrosoko zany dia tsy za tsy hanao an'izay fa rehefa tsy ho ampiny malagasy rehetra rehefa tsy mety amin'ny malagasy ny azy satria hoe raha maheolona tsy mba misy saosy tsamba mizara menaka sy tisorta verangako ny vidiny olona tsamba mizara tsy misy saosy zany dia betabe ny zara fa izy signature ao ataona iny hoe ao ampitomboako 5 taona kony a dia zay rafitra politika zay foana nefa ny ainatsika eto hatramin'izay dia asagaga atsika raha tsy tafavoaka le firenena ho an'ny pastera zany tokony tsy isy hoe le fistianana sa vetivety kely fotsiny sa tokony isy ihany raha ny fahitako azy zao aloha ohatra ny mahakelikely finoana ho any isiany fistianana ary mety andalo any amin'ny teteza mita ihany safa aminaniana zany a dia fa mba analiziny a mety hondeha teteza mita ty raharaha ty raha izao ny fandehany fa ny fanontaniana mipetraka dia zao hoe ieny hitondro anazy hampilamina anazy pastera za tsy miteny hoe za fa fanontaniana mipetraka fotsiny eno mety hoe ety amin'ny pastera ve raha mba atao miteteza mita indray aloha pastera io a safidiny ny olona io a sy izay mpitondra ambony rehetrarehetra ao fa za nge hoa raha itoman'ny président république zany fa nanao ato amin'ny 2013 o fa za mihitsy ny tsy nanao fa antsony ana dia zay sitrapon'andriamanitra na no ataoko fa za zany apetraka hoe raha tsy ty rafitra ty mihitsy ny miova alohan'ny sy ny fifidianana dia zay filopirenena eo ka tsy hanova rafitra dia mety mbola izao ihany ny ainatsika eto zao ihany zany fa za mirary ny sy ny fifidianana fa raha nitranganjava misy am'izao mahakelikely finoana ihany ny zavatra misy eto amintsika satria ohatra nefa tsy mety hiavana tsony le mpanao politika fa efa morona amin'ny fifandonana dia izay moa ny anton'ny vorina tamin'ny 14 tao mba hialana amin'izay fifandonana sy izay raha mandrika zay fa tsy ho zaka tsony raha mbola tonga amin'izay resaka zay a tsy ho zaka tsony mihitsy io ary naizay koa ry amin'ny lahady ho avy zao moa zany le hoe fitaom-pivavahana atao a ho an'ny mpitondra fivavahana rehetra eto fianaratsoa zany no antsona amin'io mba hifampitondram-bavaka amin'ny mahazanaky ny fianarana na mpitondra fivavahana zay hirotsaka vofoloha pirenena zany dia mba hanao fitaom-pivavahana iraisam-ponoana zany afo zany amin'io tsy ampitarika fivavahana fa dia entina mibavaka dia
de milahaty fa le toerana moa zany mbola orinesitsika eto hoe aiza moa nanaovana n'le toerana io zany eto fianarana fa lahady ariva zany manaovana azy io ka tsy fantatrotsika miresaka zao mbola tsy azoko hoe fa azo ve le toerana sa mbola tsy azo fa de anasanatsika zanaky ny fianarana rehetra na kristiana na tsy kristiana mba hitondra mba afaka mazanaky fianarana nytegnako zany mba hitsodrano fa hiditra am'ty raha lehibe anavotana ny firenena anao isany hita teny amin'ny NJ tam'le hoe feonan'ny zanaky fianaratsoa igny so de hoe ianao hoe le olona eritreretiny zareo kotoanana sa apetabenga iny zanaky ny fianarana atao aby de isan'ny voasa atao koa fa misy mpanao gazety nanontany ana hoe arak'izay le teninao zay hoe ianao ve zany le candidat ny Claudine ndray ozy izy le mpanao gazety satria tao amin'ny NJ koa nareo nanao déclaration filatranareo hofidina de ny azy zany tena napetrako mazava tsara satria anatin'ny politika manko hoe anatin'ny programme anasa koa sy nivina koa zany de ny hoe raha za filoham-pirenena de mba hampandroso ny orinasa gasy indray no ataoko satria tsika gasy zany tsy mba manana orinasa mihitsy fa de vazaha daholo ny eto de ny orinasa gasy de mitsilopolopo sy pozipozy io ka nahatonga ny déclaration reto amin'ny hôtely NJ iny de nalefa ny olona sasany ny hoe andana nytanio ny any Carleton de anytanio ny any amin'ny Colbert de anytanio ny hôtely zao de nanontaniana reo hôtely vazaha sy ny rehetrarehetra de ambony be daholo ny facture zareo de nanontaniana ny tany amin'ny hôtely gasy de nytety amin'ny hôtely gasy mba azoazo le vitiny zany de hoe zaho ary zalahy raha ndovo vola be ary amin'ny hôtely vazaha ary de aleoko mandeha ary amin'ny hôtely gasy ary raha nataoko hoe mbola mitovy ary ny vidiny io fa zany efa programmako ny ampandroso ny orinasa gasy zany de naleoko nandeha tany amin'ny gasy toy zay ho any amin'ny vazaha satria ny vazaha fa tonga amin'ny hoe fa niavo ihany ny tovonana eto ve fa efa araka ny teny zay ahoana ny antoka aminao amin'izany ozy izy anao tam'le fanontaniana tao aloha de fa ataoko exemple amivantana le izy ary za de manoro hevitra atsika raha mba hanampy ihany de alao ny gasy samy gasy no ampiny farany de farany ty jerevy tsara fa ny toka gasy eto amitsika de samborona aby zay mpanao toka gasy de kadray fa ny toka vazaha de miditra amina tonne amina conteneur firy eto amitsika fa manino ny toka gasy io raha mba amboarina asady anaovana izy orinasa mpanao toka gasy de mba mahazo vola ny gasy de mba toka gasy no vidina any amin'ny fivarotana fa tsy toka vazaha intso misy navita basy teto amitsika samborona koa ny gasy navita basy de ny kadray fa maninona raha mba atsangana orinasa mpanao basy de reo gasy navita basy reo mba atao mamboatra basy eo de tsy manafatra basy intso efa misy aloha ny ONG mikarakaran'izay famokarana toka gasy zay ho atao atsangana ao sambary tsy ho elana ma de fa iotan'izay fa de hoe zay zany ny makasika an'iny aloha tsy candidat toanan'ny mama Claudine aloha zany ianao miakina am'zareo zany raha anao tsy mandara hoe mazanaky ny tany mazanaky ny fianaratsoa anazy zany aloha de ngamba ataoko hoe tena zay ny lozika njavatra raha noana anazy zanaky ny fianarana rehetrarehetra tena lozika njavatra zay amiko ary tombony ho azy satria tsika tetony hoe mbola tsy manisy nitondra fanjakana hatram'izay sady fa fa nitondra daholo rehefa fanontany efatra reo fa tsika fanontany fianaratsoa mbola tsy nitondra nefany ny firenena malagasy zao fadimy farany mahantra indrindra dao raha ngamba etsetsika ny ambotsika avy tia zanaky ny fianarana hoe anaiky ny takalony zay anao takalony ny fanohanana anao ka ina moa ny takalony fanohanana anao fa tsy ny fahazahon'ny faritany fianaratsoa ny fanjakana ndray de ampandroso ny fianarana zay ny takalo tadiaviko raha mitady takalony zareo mba ampandrosoana koa ty faritra misy atsika ty eny ary zay no mamarana ny fandarantsika tompola sy tompovavy de famatrantsika ny veloma mandrataona ho amin'ny manaraka indray ary dia izahana ny hovahiny hafa indray no hitafa ao anatin'ity fandaran'ity veloma ary veloma tompoko